Kasika ny fampianarana indray kosa ho an'ireo sekolim-panjakana dia androany fidirana ofisialy. Araka izany niditra nanomboka androany ary niverina an-dakilasy indray ireo mpianatra rehefa avy niatrika ny fialan-tasatrin'ny noely sy ny farany taona ary hiatrika indray koa ny fihodinana faharoa amin'izay telovolana izay. Miroso amin'ny telovolana faharoa ny eo amin'ny lafiny fampianarana amin'izao fotoana izao. Ireo mpianatra ao amin'ny sekolim-panjakana dia androany ny fidirana ofisialy. Ho an'ny tetsy amin'ny EPP Charlotte Rahono Soratsirahono Ankorondrano dia miompy amin'ny fanentanana ireo mpianatra sy ireo amin'ny fotoana ifantohan'ireo ankizy ny fianarana sy ny fanomanan'ireo ankizy indrindra amin'ireo hiatrika ny fanadina-panjakana CPE ny taom-pianarana izay telovolana faharoa. Io zany nanomboka niditra ny mpianatra dia voalohany indrindra aloha zany ireo ny fifampiarahana amin'ny mpianatra dia ny fanentanana ny ankizy zany amin'ny zavatra izay tokony ho ataony zany ny fomba indrindra amin'ny fomba fianatra zany izay fampatsahivana azy hoe inona tsy entina ataonao sy ny sisa hovana zany amin'izao taom-pianarana vaovao zao miezaka rehetra tokony atao zany dia zay zany afatrafatra natao tamin'ny mpianatra zany tamin'ity fidirana androany ity. Zany tena ao anatin'ny tena votoatom-pampianarana mihitsy zany amin'izao telovolana faharoa zao. Ao anatin'ny tena miezaka be mihitsy zany ao ny votoatom-pampianarana zany Ho andreo amin'ny EPP Ankorondrano dia misy 700 eo ireo mpianatra ka ny 520 amin'izy ireo no hiatrika ny fanadina-panjakana CPE. Ny telovolana faharoa izay tsy nifarana raha tsy ny faha-1 ambin'ny folo ny volana aprily 2024 ka ny 12, 13, 14 ny volana febroary natokana ho amin'ny journée des écoles. Ho amin'ny telovolana fahatelo farany kosa dia ny alatsinainy 20 aprily ka tsy farana raha tsy ny 20 ny volana jolay 2024.